faharoa tiako mbola milay tery zareo loha FDB Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanak'olona diratsika aloha le zanak'Andriamanitra toko voalohany andiny voalohany dia efa miteny izy hoe ny androany filazantsara ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra jereo tsara fa nantoeran'le teny ary avy aloha iteny zay teny hoe non tsy tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly fa ny heviny ihany ny teny fa za mbola mino hatramin'izao miaraka amin'ny Jesosy sy Marka sy Petera hoe lay teny voasoratra mihitsy no avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra ka nantoeran'io ary toko voalohany andiny voalohany zanak'Andriamanitra misy dikan'izany dia ho hitantsika eo nytoyany rehefa avy eo vao nanomboka zany izy dia naneo an'i Jesosy ho Kristy hoe tena Kristy tokoa i Jesosy io fa tsy naseho mihitsy zay mamesia an Jesosy zay amin'iny tapany voalohany granta idy zany tsy tena naseho an'izay any amin'ny Matio no maneho an'izay hoe Mesia Jesosy Kristy Matio no mampiseho an'izay fa Marka tsy mampiseho an'izay zay zao dia efa mamaliny hoe fa maninona ny filazantsara efatra le izy satria manana ny tiany aseho momba ny Jesosy Kristy izy efatra amin'ny rahalareo fa ny aseho an'ny Marka matetika dia hoe Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra zay no aseho amin'ny Marka matetika hoe zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy io 1:11 voalohany indrindra zany aorinan'le titra dia Andriamanitra no niteny ary nisy feo avy tany an-danitra niteny hoe enao ny zanako malalako enao ny sitrako Andriamanitra mihitsy kay no niteny hoe zanak'Andriamanitra i Jesosy io 3:11 ary ny fahalahy maloto raha nahita azy dia nikohaka teo anatrehany ka niteny mafy hoe enao ny zanak'Andriamanitra Marka niteny azy voalohany Andriamanitra niteny hoe zanak'Andriamanitra io faharoa ny demoni niteny fahatelo hoe zanak'Andriamanitra io 5:7 dia sady niantso tamin'ny feo mahery hoe mbola le demoni ihany moa mifaninina akory zasy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra mangataka aminao amin'ny anaran'Andriamanitra aza mampijaly fa efatra ny demoni no niteny hoe zanak'Andriamanitra izy fa 5 ary nisy rahona ny seho nanarina azy ireo ary nisy feo avy teo amin'ny rahona ny teny hoe ity ny zanako malalako izy ny anohy ndre mandeha Marka ny teny indroa Andriamanitra ny teny indroa demoni ny teny fa 16:61 fa tsy niteny Jesosy ary tsy namaly akory dia nanontany azy iray mpisorona be ka niteny hoe enao va ny Kristy zanaky ny saorana le saorana eto Andriamanitra dia namaly izy hoe za fa 5 Jesosy Kristy no niteny hoe ie tamin'ny vavan'ny mpisorona be fa ary fa 7 farany tanareo impito no miverina ny teny hoe zanak'Andriamanitra dia Marka ve iteny hoe nandao ataontsika impito ihany io hoe tadimbalo andraso hovaiko indray tsy ataoko zanak'Andriamanitra indray le soratra eto fa non mbola jerentsika zany isa fito zany 15:39 dia le kapiteny Jentlis zay nanatrika nanandrify an Jesosy mateo amin'ny azy fijaliana raha nahita fa toy izany na afaka ny ainy dia niteny hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io halleloia grave ratsy baiboly tsy mahavita ratsy tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly tsy mahavita an'izany dia hitantsika zany fa mitoerana stratégique rehetra na le niteny an'le izy na le toerana isin'le izy hoe tamin'ny voalohany izy natao batisa toerana stratégique aleo asehontsika eto raha ohatra mandray ianao amin'ny fiandohan'ny boky teneny hoe zanak'Andriamanitra tamin'izy natao batisa 1:11 niteneny hoe zanak'Andriamanitra ny fiandohan'ny tapany faharoa lay izy niseho niova tare teo an-tendrombohitra dia niteny Andriamanitra hoe enao ny zanako amin'ny farany filazantsara ty le Sinedriona ty le kapiteny teny hoe zanak'Andriamanitra dia akoatran'izay ny titra ray ampiasaina ny akoatran'le hoe zanak'Andriamanitra
dia ny titre ray ampiasainy marika koa ny hoe zanak'olona. Marika ny tena mampiasa betsaka an'io hoe teny Jesosy hoe zanak'olona. Fa ny misy an'io zanak'olona io dia amin'ny tapany faharoa sy fahatelo. Tsy miteny an'io zanak'olona io loatra izy afa-tsy eo amin'ny toko faharoa, amin'ilay tapany voaloha, toko voalohany ka hatramin'ny toko fahavalo dia tsy miteny izy hoe zanak'olona. Fa manomboka eo amin'ny toko fahasivy ka hatramin'ny farany izy Jesosy dia miteny hoe zanak'olona. Eo ny tena ahitana hoe zanak'olona. Fa zao rehefa miteny izy hoe zanak'olona dia miaraka aminy dia mitseho hoe io zanak'olona io dia tsy maintsy hijaly. 8:31 ary nanomboka nampianatra azy ireo izy fa tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona ary ho lavin'ireo olona sy ny lehibe mpisorona ireo mpanorandalàna ka no vonony, kanefa rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Ary hoy izy tamin'ireo, Eli dia tonga mialoha ihany ka namerina amin'ilao ny zavatra rehetra, fa ahoana kosa ary nanoratana ny amin'ny zanak'olona fa tsy maintsy hijaly mafy izy sady atao tsinitsinina. Misy hoe zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy izy. 9:31 fa nampianatra mpianatra izy ka teny taminy hoe ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonony, ary rehefa maty izy dia hitsangana rehefa afaka teloana. Ty mandehandeha ho azy zany ny fampiasana an'ilay zanak'olona, fa voalohany aloha tsy maintsy amin'izy hoe tsy maintsy hijaly io zanak'olona io. 10:33-34 ka ny teny hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema tsika ary zanak'olona dia atolotra eo an-tanam-pisorona sy mpanorandalàna ary alohan'ny ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa ary hanao azy ho fimehezany reny ary handrora azy sy hikapoka azy ary hahafaty azy, ary rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. 10:45 fa ny zanak'olona tsy ho tonga mba ho tompona fa hanomba ary hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Zay ny zanak'olona. 14:21 fa ny zanak'olona dia mandeha arak'izay voasoratra momba azy, nefa lozan'izay nahatonga ny zanak'olona voatolotra tsara ho an'izany olona zany na tsy ateraka koly voatolotra, atonga n'izany olona zany voatolotra tsy maintsy hijaly. Ary 14:41 ary niverina fanotelona izy dia niteny taminy hoe mbola matory ihany ianareo ka miala sasatra, ampy izay tonga ny fotoan'andro indro ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota tsy maintsy hijaly. Fa ankoatr'izay isaka miteny izy hoe zanak'olona dia tsy maintsy mijaly izy, fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty koa io zanak'olona io. Zay koa ny teny ampiasany an'ilay zanak'olona. 9:9 ary no nidina fitenitendrombohitra izy ireo dia nandrara azy Jesosy mba tsy ilaza amin'ny olona izay zavatra hitany mandra-pitsangany zanak'olona maty. Zay 31 fa nampianatra mpianana izy ka niteny taminy hoe zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonony, fa rehefa maty izy dia hitsangana rehefa afaka, zanak'olona hitsangana rehefa afaka atelona. 10:33 ary niteny hoe indro miakatra ho any amin'ny Jerosalema sika ary ny zanak'olona dia atolotra eo amin'ny lehibe mpisorona sy mpanorandalàna ary alohan'ny ho faty izy dia atolona ny jentilisa ary hanao azy ho fimehezany reny ary handrora azy sy hikapoka azy ary hahafaty azy, ary rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Dia rehefa miteny zanak'olona koa izy dia miaraka amin'io hoe io zanak'olona io dia ho avy amboninahitra, ho avy amboninahitra. Ary amin'izany dia ho hita ny zanak'olona eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. 13:26 14:62 hoy Jesosy izany ho izy ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ty mandehandeha ho azy ho io baiboly io, ary tsy olona farainy intelligent marika ka mahavita mandrafitra an'izany. Fa tsika rehetra namaky tantara marika dia navaky tantara hatramin'izay, fa tsy hitantsika hoe misy an'izany eny fandrafetana an'ilay izy hoe tsy mandehandeha ho azy ilay zanak'olona, tsy mandehandeha ho azy ilay zanak'Andriamanitra. Ina ndika ny zanak'olona? Ny zanak'olona ay no verenantsika izany. Ny zanak'olona zany rehefa tenenina dia tsy maintsy hijaly miaraka aminy. Ny zanak'olona rehefa tononona dia tsy maintsy hitsangana amin'ny maty.
ary ny zanak'olona rehefa tononona dia ho avy amin'ny voninahitra zay. Ny misy an'io a dia ao amin'ny toko faharoa ihany, raha le tapany voalohany zany dia ao amin'ny toko faharoa ihany no miveriny indroa io hoe zanak'olona io. 2:10 ary mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona dia manana fahefana ety ambony tany amelaheloka. Io no le fahefana amelaheloka zany mahatonga azy mampiasa ny teny hoe zanak'olona ao amin'ny toko faharoa. Fa ny 1:3-7-8 tsisy resaka zanak'olona. Dia 2:27 ary hoy izy ny sabata natao ho an'ny olona fa tsy ny olona natao ho an'ny sabata, koa tompony sabata ihany koa ny zanak'olona. Dia babe amin'ny jiosy foana io resaka sabata io, lasany hoe tompony sabata ny zanak'olona. Ina amin'izay raha ny dikan'ilay zanak'olona, dikany hoe zanak'olona amin'ny teny hebreo a dia olombelona fotsiny. Efa olona dadany dia olombelona zany io zanak'olona io. Fa hafa ny en Jesosy, tsy izay le tiany Jesosy Kristy ambary, ao anatin'izay fa tsy izay fotsiny fa nanome dikany hafa koa Jesosy Kristy. Eto nanomezany dikany 16:61-62 fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory dia nanontany azy iray mpisorona be ka niteny taminy hoe ianao va ny Kristy zanaky nisaorana? Hoy Jesosy, izany ho izy, ary ho hitanao ny zanak'olona mipetraka eo ankavanany ray avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Io le lakile io. Ho hitanao ny zanak'olona mipetraka eo ankavanany ray avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ina ny antony tenenan'i Jesosy Kristy an'io? Ny antony tenenany an'io dia nohy Daniel 7:17-14 fa zany Jesosy zany tia baiboly zany, mamaky baiboly zany ary mahay mamaky baiboly zany. Daniel 7:17-14 ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany fa indro izy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahoan'ny lanitra. Tadidinareo a io zanak'olona mipetraka eo ankavanany ery avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Io zanak'olona avy amin'ny rahoan'ny lanitra, nakeo amin'ny lehilahy antitra izy dia nampanatolona azy, nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana izy. Zay nomena azy mba hanompon'ny fokom-pirenena sy firenena ary samihafa fiteny rehetra azy. Ny fahefany dia fahefana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary fanjakany dia tsy ho rava. Tsy mety takatry ny jiosy mihitsy io. Fa iverin'ny jiosy hoe hanafaka azy amin'ny romanina foana le Messia. Fa eto ny fahefany a universel. Zay le Jesosy ny fiangonana. Fokom-pirenena isan-karazany, ny firenena rehetra, ny samy hafa fiteny rehetra dia eo ambany fahefana sy voninahitra ary fanjakany zanak'olona io daholo. Rehefa ataony safe zany dia zao, tena tiany Jesosy ampitaina dia maneho an'le Daniel. Rehefa miteny izy zany hoe zanak'olona dia io Daniel io foana ny tiany atongavana. Daniel 13:14 mpanjaka lehibe andray fanjakana sy fahefana mandrakizay amin'ny firenena rehetra. Zay le zanak'olona, mpanjaka lehibe manana fahefana mandrakizay amin'ny firenena rehetra. Ankoatr'izay fahefana izay koa dia hitsarany olona sy ny fanahy izy. Ny anjely zany, tsarany olona sy ny fanahy izy. Meko zavatra tsy fijerinareo kanefa ny a fantatry ny jiosy tamin'izany a ity epistily ny Enoka ity. Joda ihany no nampiasa an'io epistily ny Enoka io, tsy inspiré io, fa boky famaky ny jiosy ohatran'ny mamaky ny mitaraina ny tany sa iza zao ny tena malaza ny inona ohatr'ireny io. Enoka toko voalohany Enoka voalohany toko 7:7 zany nandika azy fa tsy tsisy ao na baiboly katolika ary tsisy an'io a, fa zany nandika azy. Amin'izay orzay io zanak'olona io dia antsona eo amin'ny tompon'ny fanahy ary ny anarany dia tononona eo anatrehan'ny mpandrafitra ny andro. Talohan'ny naharinany masoandro sy ireo famantarana, talohan'ny nahavitana ireo kitany lanitra
dia nitononona teo anolohan'ny tompony fanany anarany. Inona ny tiany enoka, tsy le enoka le niakatra any an-danitra io fa iny mody ataony anara fa misandoka io a. Fa inona ny tiany holazainy hoe io zanak'olona io a ho tononony eo anatrehan'ny tompo fanasy ny mpandrafitra ny andro talohan'ny naharinany masoandro sy ireo famantarana. Ny tiany aseho zany dia hoe io zanak'olona io efa nisy talohan'ny masoandro. Io zanak'olona io dia efa nisy talohan'ny volana sy ny kintana. Fa misy antony maro zany ampiasain'ny marika ny teny hoe zanak'olona io satria manahirana be io titre io. Sarotra zany tsy hitan'ny olona mihitsy zany satria le Daniel 7 tsy hainy jiosy. Vakiny io fa tsy azony mihitsy hoe i Jesosy Kristy tsy andresin'ny Romanina fa ho tompon'ny gasy vazaha ry Japonais. Tsy azony jiosy mihitsy, donc tsy azony io. Donc raha mampiasa hoe zanak'olona Jesosy dia ohatrany mbola misy mystère any, misy takona kely any ao ambadika. Fanaraka amin'ny fihizina amin'le Jesosy le mystère zany hoe io zanak'olona io dia manerana an'izao tontolo izao. Io ny mpanjaka ny firenena rehetra, ny foko samihafa fiteny. Efa zay neny ataony zao hoe zay i Jesosy Kristy io. Izy io mihoatra ny Mesia ny Jiosy, ny Jiosy zany dia eo amin'ny Israely any izy manjaka. Fa io tsy eo amin'ny Israely fa eran'izao tontolo izao no manjaka. Dia io koa zany maneho ny fitaran'ny asan'i Jesosy Kristy hoe tsy eto Jerosalema sy Jojia Samaria any fa hatrany am-paran-tany ny asan'i Jesosy Kristy. Dia niendrika io zanak'olona io koa rehefa atao safe le Daniel sy le enoka teo dia maneho ny maha-Andriamanitra azy. Zanak'olona olombelona. Zany hoe Jesosy zany dia sady olombelona zato isan-jato no Andriamanitra zato isan-jato koa rehefa miteny izy hoe zanak'olona. Satria io tsy mpanjaka tsotra fotsiny hoe manana fahefana tsotra fa mpanjaka ny an-danitra. Nasehony foana hoe ho avy any amin'ny hery eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Mpanjaka ny an-danitra io zanak'olona io. Io zanak'olona io efa nisy hatr'izay talohan'ny isian'ny masoandro, talohan'ny isian'ny volana sy ny kintana, dia efa nisy io pré-existant io zanak'olona io. Fa tsy hoe tamin'izy nateraka Maria vao nisy. Manjaka io zanak'olona io mampanjaka azy fa mpitsara mandrakizay koa io. Zay ny tenenina hoe le olona izay tsy mino azy, tsy manaiky azy dia ho tsarainy. Sady mpanjaka zany io zanak'olona io no mpitsara mandrakizay io ny firenena rehetra ho tsarainy daholy. Ary na ny fanary, ny anjely, demonia dia ho tsarainy io zanak'olona io. Zay. Tanareo zava-dehibe le hoe zanak'Andriamanitra sy zanak'olona. Io zany tsy tenitenenina fahatany hoe mba atao zanak'olona indray edao indray hovaina dia atao hoe zanak'olona. Fa misy dikany matoa tenenina le izy ao anaty Baiboly.